Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Manolotra ny araba finaritra ho anao ry mpiaino an-tsaina ary manasana ao am-panajana anaraka ity fanadihadiana ity. Manoloana ny firoboroboan'ny teknolojia dia tsy voafetra amin'ny boky sy ny kahie intsony ny fampianarana ankehitriny. Arak'izany fitaovana azo anovozam-pahalalana ihany koa ny finday, ny solosaina ary ny fahitalavitra. Isan'ireo mametraka izany ny Parabole Madagascar, orinasa tsy izoviana amin'ny maro amin'ny fanomezana tolotra fahitalavitra azo avy amin'ny zanabolana. Tsy fialamboly ihany ny fahitalavitra fa fanabeazana ihany koa, hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ity orinasa ity raha ny tafatafa taminay. Le mpanome tolotra ny fahitalavitra azo avy amin'ny zanabolana, inona no tena mety hoe mampiavaka ny Parabole Madagascar mihoatra amin'ireo orinasa hafa ireo? Azo azany efa betsaka ihany nefa izay tena hoe mbola betsaka ihany koa satria le mpanjifa koa betsaka ihany fa Madagasikara. Anisany mampiavaka amin'ny Parabole Madagascar aloha zany voalohany indrindra dia hoe miezaka manakaiky ny malagasy zay, miezaka mamaly ny tolotra zay zavatra bedaviny hoe mavaly ny filan'ny malagasy rehetra amin'ny ankapobeny tsisy akanavaka. Anisan'izany ohatra raha tsika ohatra dia Parabole Madagascar zany voalohany tamin'ny ty anisany dia nahazo nampiditra tele gasy fahatelo indray. Anisan'izay tena hoe fangatahany mpanjifa maro dia maro tsy inona ny sain'indreo fa ny dream TV. Dia Parabole zany zao dia manana saina anankitelo, saina gasy ny RTA voalohany nafidirin'ny Parabole dia TVM dia dream zany zao anisan'ny saina anankitelo. Zay isan'ny mampiavaka zany miezaka foana manakaiky dia mamefa koa ny mpanjifa ao anatin'izany no tena tanjona dia hoe tsy hipetraka fotsiny amina resaka tele fialamboly fa ho tele fanabeazana. Izany hoe fanabeazana mitondra ny fampandrosoana ho an'ny malagasy indrindra. Anisan'ny mampiavaka Parabole ihany koa tsy dia hoe resaka hoe fiadarana amin'izay ihany koa na dia hoe orinasa ara-barotra ary izy fa raha hitanareo amin'ny publicité dia hoe misy hetsika ataon'ny Parabole ihany koa ny resaka asa sosialy. Anisan'ny azany ihany koa mampiavaka amin'ny Parabole ihany koa zay. Ary le orinasa koa zany dia samy manao resaka asa sosialy ihany koa zay misy any hoe zato ariary isam-bolana otokany amin'ny sara izay alohan'ny mpanjifa akiny amin'izay resaka fanabeazana asa sosialy. Tsara ny mamarika fa dia asa sosialy ataon'ny Parabole Madagascar tsy ariary zato isam-bolana fa ariary zato isaky ny mpanjifa isam-bolana. Dia voaloha ambony ahafahana mahazo voly betsabetsaka kokoa, entina manao asa tsaratsara kokoa sy ngezangeza kokoa, indrindrindrindra mba fampianarana ho an'ny ankizy. Tamin'ny tao anatin'ny taona vitsy zay nahazo olona be da be le nahasarika olona be da be le fahitalavitra azo amin'ny zanabolana dia isan'ny tena hoe tao anatin'izay le sarany nidina. Inona no mety hoe nahatonga an'izay? Raha ohatra hoe mihoatra ny tany aloha zany somary lafolafo kokoa. Hoe mety ho antony hoe zay nahafahana nampidina an'ilay izy arakaraka le tsena moa zany efa misotra misotra le tsena dia manomboka arakaraka le tolotra sy ny mpinady ihany koa io dia efa misotra le tsena dia tsy maintsy miezaka ihany koa zany manaraka an'izay tsena zay. Io ihany koa moa zany dia hoe miezaka ihany koa anakaiky foana amin'ilay mpanjifa. Hatramin'izay mbola voafetra tamin'ny olona nanana fahefana afaka hiditra tamin'izy nefa raha hoe any amin'izay politika hoe fanabeazana sy fampandrosoana izay raha te hisokatra kokoa zany dia tsy maintsy miezaka mampidina mba ahafahana manokatra kokoa an'izay. Ny tolotra omenareo ankoatra ny rehefa voalaza antsika teo mety hoe afaka velabelazina kokoa ve? Toy any resaka le voalaza teo any hoe miezaka hatrany anakaikaiky an'ilay mpanjifa dia ohatr'izay ampona koa zany tolotra Parabole. Mikasika zany zao ny tolotra Parabole mandrisy ity fialan-tsasatra ity zany hoe nomboka volana jolay sy ny volana ova dia Parabole manolotra tolotra maneam-poana ny fampidirana zany zao. Izany hoe raha ohatra hoe misy ora-tafatefy savitra Parabole dia tsy misy sarany aloha zany zao fa tonga dia misoratra anarana izy. Lana amin'ilay hoe sakana be hoe tsy maintsy manana vola ohatra zao afaka misoratra anarana dia natao maneam-poana zany atao hoe souscription zany raha amin'ny teny vahiny. Izany hoe misoratra anarana ohatra mameam-poana, fametahana ihany koa mameam-poana dia
ny fantaovana le sarany isam-bolana satria mazavato ny sarany isam-bolana ny parabola dia le sarany isam-bolana io koa mbola ataon'ny parabola maimaim-poana ihany koa fanomezana hatramin'ny parabolana septambra zany hoe apartiran'ny oktobra zany nombo fotoana montimontona le sarany isam-bolana ny mpanjifa zay zany raha nitotrisotsotra azo resana ny anaranasika ny dinidinika angamba fanasana ny mpijery hiditra ao anatin'ny fianakaviam-behan'ny parabole. Manentana antsika rehetrarehetra zay indrindra zay mbola tsy manana anina koa zay efa manana ny tolotra hafa any arak'ilay volaza teo parabole miezaka hatrany foana manafety mamefa kokoa ny indrindra antsika malagasy tsy vitan'ny fialamboly any ny hoe télévision par satellite parabole Madagascar fa ao ny mahasoa ao ny mahafinaritra ao ny fialamboly ny amin'ny hafobeany dia fitaizana sy hoany amin'ny fomba fijery vaovao misokatra ao an'izao tontolo izao no tena hafobeany zany ny fandaran'ny parabole Madagascar dia mahatantsika indrindra moa zany zay tolotra amin'izao dia hoe mameakoa ny fitanarana miaraka amin'ny parabole zany ny ndritry ny fialan-tsasatra.